Ivadika ao anatin'ny vaovao manasongadina ny sehatra ara-pinoana kosa isika andro manandanja eo amin'ny kristianina ny andro androany indrindra fa ho an'ny fiangonana katolika izay atsiarovana indrindra ny karan'i Jesosy Kristy any an-danitra. Ny akon'ny fanamariana ity andro ity teny amin'ny paroasy Fanamasina Analamahitsy ary no entiny Ravakarandriamanalina sy Mamy Sira Samuely amintsika indray ao anatin'ity fanatadiana manaraka ity. Entina atsiarovana ny fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra izay tsarovana 4 andro aorianan'ny Pasika ny andro ny fiakarana andro any 7 amby 20 Mey. Fotoana manandanja eo amin'ny fiaina kristianina ary indrindra eo amin'ny fiangonana katolika ny andro ny fiakarana araka ny fanazavan'ny pretra teo anivon'ny paroasy Fanamasina Analamahitsy. Alakamisy androany moa zany notiana hoe fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra fety lobotokoa amin'ny fiangonana katolika zany. 4 andro taorianan'ny Paka nitsanganan'i Jesosy fa fiomanany ihany koa alohan'izany ny fankalazana fetin'ny Pentecote raha afaka 10 andro. Fety lehibe ho an'ny fiangonana katolika fiangonana kristianina indrindra satria fety ny fanirahana fandraisana andraikitra ena ireo tompony andraikitra eo anivon'ny fiangonana. On est en paroisse niveau de ireo mpiandraikitra eto amin'ny paroasy manontolo dia mombavaka tamin'ny lalesa maraina teo iny ary indrindra ihany koa nanomezana tsodrano azy ireo mba aomby amin'izay atao. Misy moa ny afatra manokana mpitain'i Jesosy amin'ny andro ny fiakarana izay mandidy ny fiangonana hitoro ny ten'Andriamanitra sy ihain'izany. Tena afatra lehibe moa zany dia ny ten'Andriamanitra mandehana nitoriny vaovao mafaly amin'ny firenena rehetra. Afatra napetraka Jesosy mbola afatra mitohy hatramin'izao mila amin'izay mandrakariva ihany koa mila mitory ny vaovao mafaly. Fitorina ny vaovao mafaly tsy hoe ny mitoroteny eny ambony hotely any na misala amin'izany fa amin'ny fiainana isan'andro mitorina ny vaovao mafaly fiainana andavanandro. Tafiditra ao anatin'izay mpiandraikitra eo anivon'ny fiangonana Antefany-afatra izay ihany koa ny mpandrina ny filakevitra pastoraly, ny mpandrina filakevitra ekonomika, ny ekipa pastoraly paroasialy, filakevitry ny faritra. Raha ny eto anivony ity paroasy Fanamasina Analamahitsy ity manokana dia misy 20 ny faritra eto. Fa ny mpampiavana indroa taona no nitaterahana teto androany, ny iray izay niditra tamin'ny 9 sasany maraina ary ny faharoa kosa dia niditra tamin'ny 7 sasany maraina. Nanamariky ny fampampiavana androany ny fisian'ny fanomezan-toky nataon'ireo tanora misa 10 mianadahy mivondrona ao anatin'ny fivondronana eukaristika ny tanora. No ity ekarity mitondra ny anarana Fanamasina dia fotoana lehibe ho azy ny andro ny Pentecote ho avy izao, izany hoe ny 7 sy 8 jona ho avy izao ka hanomana fetin'ny Fanamasina izy ireo amin'izany. Isy ihany koa ny kermesy lehibe ho tanterahana ny andro.